Nandefa taratasy ho any Andriamatoa Andro Rajoelina nivibanina sy teny randranasy olony aiko ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro tsy ampindrela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary tonga tsy miarahaba hono namantezitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakan'izay efa natsiboko zay dia ny mahakasika ny taratasy avy amin'ny Andriamatoa sy teny randranasy olony aiko no tena iompanantsika ato anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto manoloana ny fahitana anireo tanora malagasy marobe izay mitodotodo ho any ampitan-dranomasina any mba hiasa dia naneho ny heviny Andriamatoa Hajo Andrianenarivelo mandao tsy fidin'ny tanindrazana ny tanora noho ny tsy fahampiny sehatra hivelomana sy hivelarana ao Madagasikara ao tamin'izany fotoana izany tsy andro izy izay avy tany fianarana sy hiverenana ny tanindrazana hitondrana ny fahaiza-manao entina hanampiana ny firenena ankehitriny malahelo mahita ny tanora malagasy mandao tsy fidin'ny tanindrazana noho ny tsy fahampiny sehatra hivelomana sy hivelarana manampahaizana ny sasany amin'izy ireo nefa voatery manampy ny firenena hafa satria na asa tsotra any ivelany aza mahavelona kokoa noho ny ao Madagasikara ao ho hiatrany ny fanazavana raha mitoy izao fikorontana ny toe-karena izao dia tsisy karakara intsony Madagasikara tsy hisy ho avy azo antenana intsony manana adidy isika hamerina ny fanantenana amin'ny alalan'ny fitondrana tsara tantana sy fijery lavitrezaka ary firenena lavitry ny kolikoly izay mampihemitra ny mampiasa voly mila omena sehatra ny tanora manampahaizana sy ireo vita fiofanana ary ampiroboroboana ny famoronana asa ary ampiana tosika ireo mbararaha madinika sy salantsalany ho hiatrany ity filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miaina ity eo amin'ny fiainan'ny tanora indray amin'izao fotoana izao hita fa tena miha mikorosofahana ny eo amin'ny lafin'ny fanabeazana izay ary profon'izany moa ity zavatra niseho tany Toamasina ity azo sary nanao firaisana ranofo ireo mpianatra lahy sy vavy amin'ny andro atoandro tany Toamasina tany ary eny Ankalamanjana izy ireo no manao an'izany hianatra no ivoahana ny trano nefa izao sary manao firaisana ranofo any an-takotakona Ankalamanjana izao izy ireo no sendra tratra n'ireo zay olona nandalo ary nalain'izy ireo sary avy etỳ lavitra ireo fanamina teo ankaiky no nahafantarana azy ireo hoe mpianatra ny ray aman-dreny mieritreritra fa lasa mianatra ny zanany nefa ny zaza manao zay tiany atao any ambadibadika any rehefa bevoaka amin'izay dia manahirana ny ray aman-dreny satria mahazo vovoka tsy nirina amin'ny zavatra tahaka an'izao ka ray aman-dreny izoro amin'ny lalàna tokony ho izy ihany ny zaza ary ampianaro tsara izy amin'izay tokony sy tsy tokony ho atao izay fa aza dia avela ny zaza hanao izay tiany atao hankahalalahana loatra fa mety noho izay tsy fahampiny izany hoe karazana éducation civique ao an-tokantrano sy ny zavatra hitany eny ambadibadika eny na ihany koa ny finamanana amin'ireo olona izay tsy azo antoka no mahatonga ny zaza manao zavatra tahaka antony eo amin'ny resaka menaka amin'ny tampodrano indray tany Mahajanga misy olona manaparitaka menaka amin'ny tampodrano gargoty ray no lasibatra tamin'izany tamin'ny androny 17 Mei iny tokony ho tamin'ny 2 tolakandro rangahy iray izay nitondra menaka 3 bidon tamina 20 litatra naterin'ny bajaj tamina tompony gargoty iray teo ampitany jardin Kaila nilaza ilay rangahy fa misy menaka 3 bidon tao aminy ny roa efa komandin'olona fa ny ray sisa no afaka amidy amin'ny vidiny 4 ariary natao ny adivarotra ary azo iray ariary ilay menaka izay mbola mihidy tsara ankasite ary novahana teo mason'ilay mpivarotra tsy nisy ahina fa menaka tsara no fahitana azy akory nefa naigagana fa menaka amin'ny tampodrano no tao anatin'ny bidon rehefa nijanona elaela fantatra fa efa maromaro ny olona voafita kio pisoloky mivarotra menaka amin'ny tampodrano io tao Mahajanga
izay hanerana ny tompon'andraikitra ny amin'ny fanarahamaso izany sy ny fampahafantarana ny zava-misy amin'ireo mpivarotra ihany koa fa ny raty tsy kely lalana amin'izao fotoana izao ary miseho amin'ny rehetra izany karazana fisolokiana isan-karazany izany. Andao amin'izay horesantsika ny mahakasika ny taratasy izay nalefa ny vivimpanina sy teny rarinasolony haiko ho an'ny Andriamatoa Andry Rajoelina. Ny raharaham-panjakana dia tokony hatao ao anatin'ny mangarahara tanteraka ary tsy tokony hanaovana tompo-trano mihonina ny vahoaka malagasy, tsy tokony hampifangaronana ny raharaham-pianakaviana sy ny andraikitra izay sahaninao eo anivon'ny fitondram-panjakana sy ny manam-pahefana ho izy hatrany. Fandikana ny andininy faharoa amby efapolo ao amin'ny lalam-pandrorinana ny fampiasana ny fahefana eo am-pelantanana anomezana tombony manokana ny fianakaviana sy ny namana. Manoloana ny fahitana ny zanak'Andriamatoa Andry Rajoelina matetika manatrika ireo lanonam-panjakana sy ny fanaovan-tsonia fifanarahana iraisam-pirenena ary ny fihaonana an-tampony atao amin'ny anaran'ny fanjakana malagasy, fanontaniana mipetraka amin'ny Andriamatoa filohy ilaina fanazavana ny hoe misy amin'ireo zanak'Andriamatoa filohy ireo ve manana andraikitra sy fahefana eo anivon'ny fitondram-panjakana malagasy? Raha eny, inona ny andraikitra izay sahaniny ary tokony havoaka ho fantatry ny rehetra ny fanendrena ara-dalàna mifanaraka amin'izany, ho hiatrany Andriamatoa sy teny rarinasolony haiko raha nandefa izay taratasy izay. Raha tsia, inona no antony ahitana azy ireny amin'ireny lanonam-panjakana sy fifanarahana ary fivoriana iraisam-pirenena izay atrehan'ny Andriamatoa Andry Rajoelina amin'ny anaran'ny fanjakana malagasy ireny? Iza no miantoka ny fandaniana amin'ireny fanatrehan'ny fianakaviana Andriamatoa Andry Rajoelina ny lanonam-panjakana sy ny fifanarahana ary fivoriana amin'ny anaran'ny fanjakana malagasy any ivelany ireny? Antenaina fa hitondra fanazavana mikasika azy ireo ny fiadidianan'ny repoblika amin'ny anaran'ny mangarahara satria mananjo hahalala vaovao ny tsirairay araky ny andininy faharaiky ambin'ny folo amin'ny lalam-pandroenana ho hiatrany ny taratasy izay nalefa ny Andriamatoa sy teny rarinasolony haiko ho an'ny Andriamatoa Andry Rajoelina. Mazava araka izany izay voalazany Andriamatoa sy teny rarinasolony haiko izay lehibe ny mpanositra mo Andriamatoa sy teny rarinasolony haiko amin'izao fotoana izao ka izay no tena ilany an'izay fanazavana ampahabe maso ho an'ny vahoaka malagasy ny amin'ny antsipiriny amin'izay fanontaniana izay napetrany rehetra izay no masaka azonareo tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino fa ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.